Ampifaliana trano ry havana no iarabako anao amin'izao maraina izao, ary mbola androsoako ihany koa ary hanononako ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny tokantranonao. Natao izao fijorana vavolombelona izao ry havana mba tena ho fampahirizana antsika sy mba atokisantsika hatrany fa tena tsy miovy io Andriamanitra io, fa na tamin'ny taloha azany dia be da be ny tsy nino fa ao anatin'izany olona marobe, vahoaka marobe tsy nino izany misy olona anankiray mino dia tanteraka ny tenin'Andriamanitra hoe ny finoanao no nahavonjy anao ary dia nanao zava-mahagaga Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jeremia 2:30-7 dia mazava tsara: indro izaho ny Jehovah Andriamanitra ny nofy rehetra hozy izy ka moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va dia mandraka ankehitriny nandritra ny taona maro ny fandimby izany izay rehetrarehetra tena nitady an'Andriamanitra tamin'ny fony dia tena nahita azy tokoa. Antsoy hoy ny tompo dia ho valiako ianao ka nioko zavatra lehibe sy sarim-pantarina izay tsy fantatrao. Narako raza fiaromanana feno asina tiana soa dia tao anatin'izay koraly izay nisy fanaovana tantara dia io groupe tantara io no nisy fitezahana ara-panahy dia izay moa mba fampianatra hoe ohatry ny ahoana ny fomba firesahana amin'ny Jesosy na fomba fionana amin'ny Jesosy. Nisy karazana mpitarika atao dia io no nampianatra anay, tsy iza moa io fa i Pasteur Alain Rajestera. Dia nasaky ny amin'ny sivy no nataoko izany, ary rehefa tonga ny 2003 dia nahazo tokantrano rehefa nahazo tokantrano dia variana tao anatin'ny tokantrano, kolikola ilay tokantrano, adino izany atao hoe fionana amin'ny Jesosy tamin'ny saky ny amin'ny sivy izany. Rehefa tamin'izay dia tramanjoa be izay, tsisy tsony ny vola, ny asa tsy mandeha, tsisy asa mihitsiny, dia tsy niasa ilay vadiko. Rehefa tsy niasa izy dia nanjary lasa mahantitra izay, dia ndao raha hanokana fotoana hivarotra indray any amin'ny tsenan'Andravoahangy no mivarotra, dia composé no amidy atao anaty boaty kely izay, dia atao anaty harona be anankiroa. Dia rehefa vita izay dia lasa mandeha hivarotra ny Andravoahangy. Nanomboka 2006 io varotra natao io, ary rehefa tonga ny 2010 dia natsaro ny tenako amin'izay hoe narary, tsy mbola nitodika tamin'ny Jesosy izany fa mivavaka ihany rehefa lahady, fa ilay fionana amin'ny Jesosy tsy nataoko mihitsiny, tsy tadidiko mihitsiny. Dia niditra hôpitaly aho 2011 dia rehefa natao izany ny analizy rehetra, io vokatra io arerahana be ilay varotra composé io dia nitsoaka tamin'ny vatako ireny anatova rehetrarehetra anatiko any niala tamin'ny toerany daholo. Dia rehefa hitan'ny dokotera hoe tena tsisy fanafantsony ty fa ravelona io dia seza roulante, dia tsy afaka nandeha tsony koa ny tongotra. Dia avy eo an'izay nakany amin'ny hôpitaly, miditra hôpitaly amin'ny 6 alina dia tonga izy tamin'ny 6. Dia rehefa tonga izy tamin'ny 6 dia ohatran'ny endrika anankiray hoe ohatran'ny hoe nisy olona dokotera be dia be niditra tao amin'ny salle misy ahako, ny salle ilay hôpitaly io izany. Dia rehefa niditra ireo olo ireo dia isaky ngamo misy dokotera manao vizity amin'ny alina, dia ohatran'ny tsisy ka dia kanjo rehefa tonga izy natrika teo aminahy, natrika ilay fandriana nisy anahy dia izao lazainy hoe manao feno asina. Isaky hoay fantatreto olo reto ny anarako, anjely reto azany, dia niomana be ahako hamaly azy. Dia izy hoe manao ahoana reto tompoko. Dia rehefa nanao an'izay ahako dia nisava zareo ohatran'ny nanao andanin-droa. Dia nisy olona teo ampovoany, dia io olona teo ampovoany io nanala an'ilay sarotra tamin'ny lohany izy dia nitsaka moramora dia niteny hoe manao feno asina, tiako ianao, naveriny intelo hoe tiako ianao, za tiako ianao, tiako be ianao, intelo ohatran'izay namerenana an'izay. Dia zahako tamin'izay nahatsiaro tsy mendrika ahako. Dia rehefa izay dia izao lazainy hoe izay nataoko mantsy azy hoe ngao ianao tonga sahady hakanahy. Dia tamin'izay ny teny ngao Jesosy ianao tonga sahady hakanahy. Dia sisy inona ny tianao? Dia fa efanao izany. Dia nakasezy izy. Dia rehefa nakasezy izy dia nanao an'izao tamin'ny tanany. Dia izy mahatsialy ilay olona be dia be teo hoe fo. Dia napetraka ilay olona teto fo. Dia ity tanany ilany ity manongotra fo avy ao anatiko dia nampidiry ny fo vaovao. Dia ity manary ohatr'izao dia vavony dia nataony ohatr'izay dia hoe rein dia nataony ohatr'izao. Teo
nisy marary teo akaiko teo. Tamin'ny voalohany natongavako tao dia fakahita tamin'io ramatoa marary io dia niteny koa dia niteny aho hoe orininy andao antsika asianao ibebaka sitranay mba ho azontsika asianao ny lanitra. Fa niavinavina tamiko io ramatoa io tsy namaly anahy izy. Dia nialin'io nefany ny fahatongavan'i Jesosy io nialin'io. Izay tsindriako manokana moa fa 28 tamin'ny 7 alina io fotoana io. Dia rehefa izay dia hoy Jesosy hoe zaho izy tsy karakaran'io fa izay tia ihany no tiako ary tsy io ny antony nahatongavako eto fa ianao. Dia izay lazain'i Jesosy dia tsy nikarakara azy izy. Tamin'izay lasa izy zaho izy andeha fa izay. Dia ohatrany nitodika kely zay izy oay ary tao simba be ny tratranao sady tapaka mihitsiny. Dia sady iny izy tsy ahafahanao mamindra tsy ahafahanao manao na inona na inona iny. Dia aleo izy fa soloako. Dia eto amin'ny hanche ohatrany tsokitsony izay teo amin'ny hanche teo dia ohatrany sy mipitsoka dia manala ohatra ndray manala akanjo ireny tola tratra io hita amin'ny masoko izao dia nakarapony tany dia nanao an'izao indray izy dia hoy izy hoe tratra dia nampidirina ohatra ndray mampiditra akanjo ireny indray io tratra io vao tafapetraka mihitsy ny tratra io dia tonga dia tafapetraka konkoa sahako dia niverina ohatran'ny olombelona rehetra indray nantsaromona nangetaeta nangatsiaka nefa teo alohan'izay rehetrarehetra izay dia rano na mampiakatra rano na mampiakatra sotro raha tsy vita fa dia atao amin'ny pipety ny rano sotroinao fa tsy afaka mampiakatra ny tananao. Amin'ny 5 maraina sokafana voalohany varavarankely zahako feno hafaliana fa ilay ramatoa teo anilako tena tonga dia niadradradratra niantsoantso vonjeo tsy nety mihitsy tsy maintsy nampitonona mihitsy. Dia avy eo izy ny dokotera hoe fa maninona io dia hoe tonga dia nidelira ao izy misy ambulance ndany izy eto any Abe Fialantanana andray izy manao fitsaboana amin'ny 20 maraina izy niala tao tonga tamin'ny 2:30 verina niavany naka ny entany dia niteny taminay hoe maty i mama satria mamany zareo izany ilay narary ny tena nalahelo hoe Jesosy miala ninona amintsika raha nanaiky izy hoe bebaka azo lanitra azontsika lanitra rehefa mibebaka tsika fa tsy fahaizantsika tsy fanekentsika amin'ny ora farany dia miala fa tamin'io alina koa rehefa lasa Jesosy dia hoy izy mantsy anao hoe rehefa vao miantso ianao dia mamonjy anao dia niditra dia niditra ilay varavarana fa nisy mandaka i varavarana io rehefa nisy mandaka i varavarana io dia Satana niditra tao. Rehefa niditra teo Satana dia izao nataony izy namonjy aikala izy tena aikala hoe makanesa aty amin'ny hôpitaly aty zaho izy tsy tia lalana izay namonjy aikala teo fa ny fantatra dia anahy ianao ndao manaraka dia tsy nety misy izy hoe ataova izay ataonao fa ny olona manam-pahefanakana tsy nakana izy fa namonjy andray ataova izay ataonao aiza zany tenikala izy ty nanomana biby lava tena farak'izay ngeza indrindrany tao ambalin'ilay fandriana dia ohatrany hoe sika andeha handrapaka anay indray mandeha biby lava io dia misy hoe Jesosy dia Jesosy avy eo mipotra ngeza be indray tao aorian'ilay biby lava dia hoy izy ino tsara ny filatsaky ny afon'i Jehovah tena misy ny afon'i Jehovah ino tsara ny filatsaky ny afon'i Jehovah andory sy andevina n'ity fahavalo ity dia lasa ohatrany hoe 10 minitra tao aorian'izay navoaka tany an-tokotany io 10 minitra tao aorian'izay tena nisy tena zavatra ny rehefa tsisy ohatr'izany dia zara tena nitsamboatra ny olona eto amin'ny hôpitaly nitsamboatra daholo mihitsy ngamba samy nare an'izany daholo dia efa taitra dia fampirantany hoe fa ahoana fina ilay teo dia zaho koa raha mbagaga fa nareo koa izany nare renay mihitsy dia sao dia ao avelany ao dia misy afo izany ao ivelany ao dia matorisa fa manofo ndry dia avy eo dia natory avy eo an'izay zaho zany somary efa afaka nangaga be daholo ny olona fa afaka nandeha nefa maly tena tsy nandeha mihitsy dia gaga be nefa tao nandeha ianao dia avy eo dia tonga ny dokotera no vizity dia hoy izy nataon'ny dokotera niditra tao aminahako hoe aiza ilay marary teto misy hoe zaho ilay marary teo dia izy tsy ianao ilay marary teo ka zahako ilay marary teto dokotera dia izy fa ohatran'ny ova be ange ilay maly tena tsy ohatran'izao mihitsy andao aloha jerevana momba anao atao ny alalizy indray atao daholo fizaham-pahasalamana dia natao daholo fizaham-pahasalamana misy ny dokotera hoe sitrany ianao izay rehetrarehetra nieritreretinay hoe tsy avonjy anao tsony mihitsy navariana anay fa ohatrany hoe
nisy fahagagana zany le zavatra rehetra miala zany a miverina amin'ny laoniny daholo indray. Za moa tonga dia niteny hoe nisoloina fa tsy miverina amin'ny laoniny fotsiny fa tena nisoloina mihitsiny. Dia natao radio ary tamin'izay fotoan'izay a dia nitolatra tratra koa tena tatao amin'ilay radio tapaka. Natao radio fandroana ty le taloha ty le vaovao, dia le taloha io le tapaka, le vaovao io fa tsy tapaka.